Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakobo. Miantso ny aranao izay raha eo amin'ity hariva ity indray. Raha mbola hanosy hianatra ny teninao. Ko mangataka aminao izay raha io. Aoka raha ny osotry ny fanainao masina ny toetra aminay tsirairay avy reto. Ka izy no mampianatra anay ny teninao. Satria fantatray fa tsy manana fahendrena na fahalalana izay. Araka ny teninao mandrakariva miteny manambara manao hoe fa ny famoakevitry ny faminaniana dia tsy efa ny olona. Fa tamin'ny alalan'ny fanahy no nitenenan'ny olona tany aloha rehetra tany. Dia aoka raha ny fanainao masina ny no hiasa amin'ny fahafenona. Ka izy no hampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay. Sokafo ny sainay matarana ny sitraponao ka dia mitenena raha eo fa voninkery ireo vahoakanao. Raha nisy kosa tsy famendrenana fahotana vitanay tao anatin'izay fotoana nisarahana izay dia angatahanay famindram-posy famelan-keloka aminao raha io ka mangataka aminao izay Jesosy Tompo aoka ny lerahanao hanadio sy hanasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Rakofindrano ihany koa Kristy izao fotoanan'ny fampianarana izao sy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina ny tokantrano any. Ampiasaina amin'izao fampianarana izao ka aoka ny tsy nanasitana fahefana izany na dia kely aza. Ka ny amin'ny fampianarana izay ho atao eto Andriamanitra dia aoka ianao niteny fa ho fitaovana ihany anie ity mpanomponao. Ianaran'i Jesosy na andratana izany vavaka izany eto anatrenao Jehovah Tompony maro. Halleluia. Amen. Ny lesitsika zany ny faranantsika tamin'ny maraina moa dia tamin'ilay resaka hoe teo amin'ny planina ny boky ny Apokalipsy no niresahantsika zany ary teo amin'ny fizarana fahenina tsika no mijanona. Teo amin'ny boky ny Apokalipsy zany ka inona moa zavatra niresahana tao anatin'ilay fizarana fahenina zany, zavatra niresahana tao anatin'ilay fizarana fahenina zany dia any amin'ny Apokalipsy toko 17 zany aloha misy anazy, toko 17, toko 9, andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Apokalipsy toko 17, toko 17, toko 9, andininy voalohany ka hatramin'ny 10 no misy ny fizarana fahenina. Inona ny resahana eo? Miresaka izy mikasika ny Babilôna zany. Ka ny zavatra resahana amin'ity Babilôna ity zany dia miresaka amin'ilay hoe ny fianjeran'ny Babilôna izy. Na hoe la chute de Babylone la grande. Ary miresaka ihany koa ny amin'ny fitsarana an'ilay renin'ny mpijangajanga ozy izy. Zay zany ny zavatra ho hitantsika ao anatin'ny resaka hoe efa tonga amin'ny fizarana fahenina io zany tsika. Dia hoe iza io Babilôna lehibe io, iza io vehivavy janga io izay renin'ny mpijangajanga ozy izy. Dia raha miresaka tsika hoe Babilôna araka ny resahana tamariny dia Babilôna dia tanàna fahiny izay nisy zany ary tany amin'ny faritra tany Mesopotamia no nisy an'izy io izay Iraka ankehitriny. Dia marihana kokoa zany hoe aizao Iraka no misy an'ilay Babilôna raha amin'izao vanim-potoanantsika zao zany no jerena dia eo amin'ilay hoe raha tsy diso dia eo amin'ilay hoe Mosul no misy an'ilay Babilôna zany. Le tanàna atao hoe Mosul zany eo kaiky eo no misy an'ilay Babilôna. Ny zavatra resahana nefa dia zao miresaka tsika hoe amin'ilay fizarana fahenina hoe ny faharavan'ny Babilôna. Ka inona moa io Babilôna io zany? Tanàn-dehibe zany izy io. Ary eo amin'ny tanàn-dehibe io no misy ny ao zany no misy ny fiainana Babilôniana rehetra zany. Ka raha eo mantsy lesy hoe rehefa miresaka tsika zany dia zao tamin'ny boky ny Apokalipsy dia miresaka amin'ny zavatra lasa ampioarina amin'ny zavatra misy amin'ny zavatra kehitriny. Raha mijery zany tsika tamin'ny fiainan'ny Babilôna tany aloha dia hoe manahoana moa zany tanànan'ny Babilôna tany aloha zany, manahoana ny fiainan'ny Babilôna taloha zany ary ampiarina amin'izao fotoana izao ahoana ny fifandraisan'izay tanàna izay amin'ny fiainana misy amin'izao vanim-potoana izao. Ka io faharavana io zany dia zao hoe io tanàn'ny Babilôna io zany dia zao hoe manana ny varotrany izy izay antsoina hoe commerce zany. Ary eo anatin'ny varotrany Babilôna io dia manana ny fomba fiainana izy. Eo zany ny fomba resaka hoe akanjo babilôniana, ao ny resaka hoe sakafo babilôniana, ao ny resaka hoe rindran-kira babilôniana zany na ataontsika hoe ihany koa hoe spectacle babilôniana zany. Ao ny resaka hoe
raha miresaka akanjo anao de misy akanjo fitanjahana reny zany akanjo babiloniana zany zay zavatra zay ao ny resaka hoe ny monde de la nuit zany na ny resaka le vocal reny zany omle fitenenana hoe vendredi joli zany ny fitenenana zany na hoe andeha anao labringue fa tonga ny weekend de lasa zany ao ihany koa ny resaka hoe hita tao anatin'izay ihany koa ny resaka ohatrany hoe ny coiffure babylonienne zany manana ny coupe-bolony koa zany babylonienne zany fa tsy de miditra lalina oatra am'izay tsika fa mbola resahantsika lalina zany zay rehefa tonga amin'io fizarana io tsika de amin'ny Babylone tanàna Babylone mifanatrika am'izay nefa de zao amin'ny fizarana fafito de miresaka ndray tsika ny amin'ny Jérusalem zany hoe Babylone sy Jérusalem zany mifanatrika ny Babylone zany de zao raisina de hoe Babylone de tanàna ninona talanan'ny fiainana aranofo sy ny filanana aranofo rehetra zany de hita ao anatin'ny tanànan'ny Babylone zay mahatonga ihany koa am'le anankiray hoe fitsarana an'le reniny mpijangajanga satria zany mitondra le fijangajangana amin'inona amin'ny tany ozy izy ka eo zany zavatra hita ao Babylone zany de zao hoe feno ina moa filaza anazy zany hoe feno faharatsiana zany eo anaty Babylone feno filana sy ny fanariana aranofo zany ao Babylone ao Babylone ihany koa nahitanao an'izany hoe ao ny feno vakitrano feno alatra feno fijangajangana feno famonoana olona fanaovana ny tsirariny tsy akeriny fandikan-dalàna zavatra maritra mafy zany ny fiainana Babyloniana daholo fa rehefa miditra indray tsika fizarana fafito zany de miditra amin'ny Jérusalem tsika de inona ny tsika tanànan'ny fiadanana zany Jérusalem zany misy ny filaminana misy ny fiononana ka io Jérusalem vaovao io zany de zao hoe le tan'le Jérusalem fizarana fafito zany de ao amin'ny Apokalipsy toko 7:10 andin'ny faraky 10 ka hatramin'ny faraky 20 no ahitantsika azy sy ao amin'ny toko 20 ka hatramin'ny 20 zany hoe manomboka ao amin'ny toko 7:10 andin'ny 1:10 ka hatramin'ny Apokalipsy toko 20 zany no ahitantsika ny mikasika ny Jérusalem zany ka inona ny zavatra hitantsika am'izay hoe Jérusalem zay ka raha vao miresaka Jérusalem zany ianao de miresaka zay ny amin'ny fiavian'ny Kristy fandroany satria am'le fiavian'ny Kristy zany no eo ihany koa zany no amin'ny fahatongavan'ny Jérusalem vaovao zany manaraka an'izay fiavian'ny Jesosy Kristy zay zany eo ary le zavatra nyresahantsika teo hoe ny anankiray zany de zao hoe villan'ny Babylone villan'ny faharatsiana villan'ny fahotana kanefa io tanàna io de zao hoe hiatra amin'ny fitsarana misy fitsarana hiatra zany io misy jugement itsonga zany io amin'ny lafiny ankilany nefa de zao tanànan'ny Jérusalem zay misy ny fiadanana ny fandripahalemana ahazonony inona ny fiainana mandrak'izay ka tanàna anankiroa mifanatrika zany reo de ny fanontaniana apetraka de ty manao hoe aiza ary ny toerana misy anao zany am'izay fotoana zay fantatrao fa ho idirantsika zay tsy mbola hiresaka an'izay tsika rehefa tonga antsika miresaka an'izay fa mampiditra fotsiny hoe rehefa tonga amin'ny fotoana io zao fantatra fotsiny zany de zao hoe ho avy ny fitsarana amin'ny tanànan'ny Babylone io tsy zany mitsara tenin'Andriamanitra no milaza an'izay ary hiresaka an'izay tsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa ho avy kosa ny anankiray ihany koa ho an'ireo zay nandray le antson'Andriamanitra hoe hiala amin'ny fitsarana io hoe mahatahora an'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy anolohany nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano izy ka eo zany ianao raha hoe ny olona zany zay nitsofoka amin'ny Jérusalem vaovao de olona zay matahotra an'Andriamanitra zany nitsofoka amin'ny Jérusalem vaovao ny olona zay ao Babylone zany de tsy mirarahany zany Andriamanitra zany izy samy manao zay mahafalifaly ny tenany redirety zany tsy mila an'izany ianao indray ary mety mahazopa sy hompavararaka ny zavatra maro samihafa zany fa zay izy tanàna roa mifanatrika zany io ny anankiray horavana Babylone de feno faharatsiana ny anankiray andrem-piadanana fiainana mandrakizay io zany ny anolo an'le Babylone zany io Jérusalem vaovao hosoloan'Andriamanitra ny Jérusalem vaovao io zany le Babylone zany mifanatrika zany reo ny zavatra hita ao Jérusalem de zao
mahay manavaka ny madio sy ny maloto ao Jerosalema. Fa ao Babilôna tout est permis, zany hoe azo atao avokoa ny zavatra rehetra, tsy misy madio sy maloto zany fa de mitovy daholo ny zavatra rehetra, azo atao daholo ny zavatra rehetra. Fa zay ny zavatra misy am Babilôna, araka ny resantsika tamin'ny tapany maraina iny hoe raha any Chine no jerena de misy ohabolana sinoa manao hoe azo hoanina daholo zay manana tongotra efatra afa-tsy ny latabatra ihany ozy izy. De imagineo inona daholo zany mety manana tongotra efatra. De manome ohatra voalavo, manome ohatra alika. De nareo mety maminavina zay ambiny eo zany fosa ohatran'izany, izy koa zany. Zany izy daholo zany rehetrarehetra zany. Fa de zay le izy. De zao le izy zavatra anankiray de zao hoe safidy roa ihany zany sisa tavela. Safidy roa. Na ianao any Babilôna, na ianao any Jerosalema. Na ianao zany maka ny Babilôna, na ianao maka ny Jerosalema. Na ianao vahoakan'ny fitsarana, na ho vahoakan'ny fiainana mandrakizay. Anjaranao zany zay. De io voalazan'ny Baiboly. Voalazan'ny Baiboly manao hoe amin'ny fiavian'i Jesosy ozy izy de zao. Ohatrany hoe tahaka ny Kaina sy Abela zany. Kaina sy Abela de inona? Fivavahana anankiroa. Ny olona ny Babilôna milaza fa tsy mivavaka izy zay, tsy matahotra zay, tsy mivavaka zany fa mifivavaka zay manao zay tiany atao. Efa fivavahana nge zay. Ho an'ny olona ohatra fotsiny zao olona hoe tena tia vola ohatrany. Tena manompo volo, miondana vola. Oviana zany farany teo resaka tamina collègue zany amin'ny resaka hoe karama ty zany. De niresaka izy tena manam-bola be ozy izy le rahalahiko ozy izy tena manam-bola be mihitsy ozy izy sy ny karazany. Fa zany ozy izy mahatita zany. Mahatita zany ozy izy. Zany ndray ozy izy no mividy zavatra ho azy indraindray hoe mahasosotra azy. Mijery azy ny vola ondanana fotsiny. Efa fivavahana nge izy olona tia vola zany anu de faly fotsiny mijery hoe manam-bola be eo amin'ny banky eo. Misy olona zany manao an'izay zavatra zay zany. Ohatra anankiray zany zay. Misy olona koa tena manompo vady koa. Efa fivavahana koa zay, inona le manompo vady ko tena raha maty ny vadiko de alao koa afaty inona tsony ny amiko e. De mamono tena. Ohatra koa zay efa fivavahana koa nge zay, ny olona milaza hoe zay tsy mivavaka zany fa mivavaka ianao. Misy olona manompo tomobile. Raha tomobile io voakika kely, tsy vita angambany. Io tomobile ny fafana tsara, madio tsara isan'andro, atao mangirana, atao inona. Manompo tomobile nge zany. Ao ny manompo trano. Zay zavatra maro samihafa zay tsy voateny. Ao ny manompo alcool. Raha tsy misotro kely, ao ny manompo sigara. Tsy ny zavatra maro samihafa. Sy zay andevoziny zavatra maro samihafa tsy fa manompo daholo nge zany. Ianao milaza hoe zay tsy mivavaka zany fa fivavahana zany fa mivavaka ianao. Zany ny atao hoe adoration. Zay ny atao hoe adoration zany fivavahana. Ka raha vao miteny ianao adoration de ohatrany tianao ianao ve tia misotro? J'adore l'alcool. Ohatrany hoe tia vehivavy, j'adore les femmes. De zany ny ataon'ny olona zany. Efa fivavahana, rehefa andevoziny io de efa fivavahana zany. Ka eo le izy ny zavatra anankiray zany de zao hoe tsika ihany de afaka maka ohatra maro samihafa. Fa safidy anankiroa ny eo alohan'ny masontsika de maka ray amin'ireo zany tsika. Na ianao Jerosalema, na ianao Babilôna. De ohatran'le tamin'ny andron'ny Kaina sy Abela tany amin'ny testamenta taloha zany. Na ianao Kaina, na ianao Abela. Fivavahana roa reo, samy nanatra fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny anankiray nakasitrahana, ny anankiray ny lavina. Satria ny anankiray araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny anankiray tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Jesosy, rehefa ho avy amin'ny andro farany ihany, de inona ny zavatra mitranga ozy izy? Misy olona anankiroa ozy izy eny an-tsaha. Ny iray ho raisina ary ny iray ho avela. Misy vehivavy anankiroa ozy izy mitoto vary. Ny anankiray ho raisina, ny anankiray ho avela. Safidy zay roa ihany ange le safidy, tsisy be dehibe. De jereo nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao? Feno fivavahana manerana an'izao tontolo izao.
ao ny resaka boudisme, ny ao ny hindoisme, ao ny fivavahana amin'ny karazana raha ohatra ny Japon fotsiny resahana zany feny temple be deaibe any dedie ho an'Andriamanitra isan-karazany. Misy zany hoe feny tempoly zany, feny tempoly be deaibe any Japon zay ivavahana amin'ny Andriamanitra isan-karazany. De nisy anankiray zay hitako tamin'ny reportage nijereko. Le tempoly natokana ho an'ny devolo mihitsy le tempoly. Tena mivanaka aho, tena misy tempoly natokana ho an'ny devolo. De zany misy karazany zany izy daholo zany. De samy manana miantso ny Andriamanina daholo ny olona. Fa roa ihany io. Rehefa tsy an'Andriamanitra ianao, Babilôna daholo zany ny ao ambadika izay rehetrarehetra zay. Babilôna daholo zay. Ka ho hitantsika eo mantsy le izy. Laza ianao hoe isyvaona ny lazainao fa Babilôna mety ho tezitra ny olona amin'izany. Fa aza tezitra aloha e. Fa raha manaraka ny tena dia ho fantatro tokoa le izy. Na marina ny zavatra teneniko, na diso ny zavatra teneniko, dia safidy anjarantsika io fa tsy zangy tsy miforce antsika ny am'le izy. Irosarintsika zany vitany amin'iny resaka fampidirana iny fa hiditsika zany ny amin'ny lesona ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Ka alohan'ny hidirantsika zany amin'le resaka hoe satria niresahantsika teo hoe rehefa miditsika dia tsy maintsy miditra amin'ny fampidirana zany sika na hoe ny introduction zany. Ka alohan'ny hidirantsika amin'ny fampidirana dia tsy maintsy mijery kely tsika ny tantara zany. Ny tantaran'ity bokin'ny Apokalipsy ity hoe avaiza ity bokin'ny Apokalipsy ity ary iza no nampitondrain'Andriamanitra an'ity bokin'ny Apokalipsy ity zany. Tsy maintsy mijery ny tantaran'le olona nomena azy zany alohantsika. Iza moa ny olona nomena anazy ity dia Jaune zany no nomena ny bokin'ny Apokalipsy. Iza ity Jaune ity? Moa ve le Jaune apôstôly io Jaune io sa Jaune hafa io Jaune io? Apokalipsy toko voalohany, andininy voalohany dia eo no afantarantsika le hoe Jaune no nampitondraina no nomena n'ity hafatra ity zany mba hitondrany azy any amin'ny fiangonana fito izany. Dia zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny Jaune mpanompony. Iza no nanambarana ty fanambaran'i Jesosy Kristy ity? I Jaune zany no nomenany ity. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zavatra tsy maintsy tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny Jaune mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny Jaune mpanompony. I Jaune zany no nomena ny fahitanany amin'ity faminaniana ny bokin'ny Apokalipsy ity zany. Jaune mpanompony ozy izy, mpanompon'ny Kristy zany. Voalohany aloha raha mijery sika hoe Jaune, ina moa ny hevitry le hoe Jaune? Raha amin'ny teny hébreu ny hevitry le hoe Jaune dia ny dikany dia hoe fahasoavan'ny Yahvé. Na hoe fahasoavan'i Jehova zany. Fahasoavan'i Yahvé ozy izy zany. Zay zany ny hevitry le hoe zay ny dikany zay ny dikan'le hoe Jaune amin'ny teny hébreu fahasoavan'i Yahvé. Ka raha ny fijerena ity bokin'ny Apokalipsy ity zany no jerena dia hoe iza ity Jaune ity dia i Jaune apôstôly zany io Jaune zay nanoratra n'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Dia izy io Jaune apôstôly io fa le Jaune zanak' Zebedeo rahalahin'i Jakoba ary ilay apôstôly mpianatry Jesosy izay tiany Jesosy teo anivon'ireo apôstôly hafa reo. Izy tena satria izy nizandrany indrindra zany, izy le mpiondakondana teo amin'ny Jesosy teo zany. Ka raha ny zavatra hita zany eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia zao mifandray be kokoa zany amin'ny Jaune apôstôly ity Jaune zay nanoratra an'ity bokin'ny Apokalipsy ity fa tsy maintsy mijery tsika aloha jerentsika ny ara-tantara hoe manahoana no manamarina an'izay zavatra izay hoe Jaune tokoa ve ary zay? Tsy maintsy ho jerentsika zany ara-tantara hoe Jaune apôstôly tokoa raha ve izy io?
raha ny tradition chrétienne zany no jerena raha ny tantara kristianina zany hatrany amin'ny fiangonana voalohany zany zay tonga aty amintsika am'izao fotoana zao zany jerena de Jaune apôstôly no resahana amin'io ohatra ny am'zany voaviana ny jery reportage kely mikasika ny resaka momba ny fiangonana fito ny bokyny apokalypsy io zany miresaka izy ny amin'ny Patmos miresaka ny amin'ny fiangonana fito de tao anatin'izay tantara zay rehefa niresaka ny Jaune de inona ny zavatra resahany teo Jaune de nanana mpanompo anankiray antsoina hoe Polycarpe ary io Polycarpe io de évêque tao a Smyrne izy io évêque tao a Smyrne izy io ary maty martyra tamin'ny taona entre ny 5:50 na 7:70 teo zany nafatesany ity tsy de tena précis tsara le nafatesany fa teo zany nafatesany na tamin'ny taona 5:50 nafaty azy na 7:70 amin'ny 100 ny zavatra nambaran'ny Polycarpe zany zay zavatra soratra navelan'ny Polycarpe de manambara tsara fa hoe i Jaune taoarinan'ny figadrana zay nahazo azy zany satria izy ho hitantsika moa izy rehefa manazava le lesona zany tsika hoe migadra tao anatin'le hoe tao anatin'le nosy Patmos izy ka rehefa afaka tao anatin'ny figadrana io izy de taiza izy no nandeha nipetraka tany Efezy izy no nipetraka na tany Efesosy zany ka Efesosy io zany anisan'le fiangonana anisan'le tanàna misy an'le fiangonana anankiray amin'ireo fiangonana fito le Efesosy toy antsika any le fanazavana io koa ny lafiny anankiray hoe ao anatin'ny soratra masina rehefa mijery zany ianao ny evanjely nosoratan'ny Jaune lelo hoe ny evanjely nosoratan'ny Jaune hoe Matthieu, Marc, Luc, Jaune zany ny evanjely ny apôstôly Jaune zany ampitahina amin'ny boky ny apokalypsy de zao misy fifandraisany lehibe ny soratanana zay voasoratra ao anatin'ny evanjeliny Jaune sy ny apokalypsy de zay koa zany mahatonga ireo mpandinika milaza hoe apôstôly Jaune no nanoratra ny bokin'ny apokalypsy andray ohatra ny am'izay fotsiny tsika ohatra raha mijentsika amin'ny Jaune toko voalohany zany raha isika fotsiny ohatra ny hoe Jaune toko voalohany miresaka ny am'le hoe tenin'Andriamanitra de hozy izy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra hozy izy tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary tsy izy de tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray azy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra iza moa ty teny tao amin'Andriamanitra ity de vakiny toizantsika izy eo amin'ny andininy 420 ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ao an'lahy tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana hitanay ozy izy ny voninahiny de voninahitra mendrika ao an'lahy tokana avy amin'iray le teny tonga nofo zany io zany hoe Jesosy Kristy zany ty tenin'Andriamanitra ity raha ambarany atao amin'ny filazantsarany Jaune no jerena ny zavatra misy anefa de zao raha mijeritsika amin'ny filazantsara hafa tsy misy manambaran'izay hoe tenin'Andriamanitra zay Jesosy raha tsy atao amin'ny Jaune no miteny hoe tenin'Andriamanitra Jesosy de raha mijery koa tsika nefa ny amin'ny bokin'ny apokalypsy de hitantsika any apokalypsy toko 7:10 de hitantsika any le fifandraisan'le izy satria Jaune no nanoratra n'ity apokalypsy ity zany tamin'ny alalan'ny fahotana de hitantsika eo le izy ny am'le manambara izy zany ny amin'ny fiavian'ny Kristy rehefa ho avy fandroan'ny Kristy ho eny amin'irao ny lanitra izy de zao ny ambarany eo toko 7:13 de zao ny teneniny eo ary ny akanjokanjo voafafy izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra ny akanjo voafafy izy ary ny anarany ny tenin'Andriamanitra iza ny lazainy amin'io Jesosy Kristy nge ny lazainy amin'io eo zany de efa misy fampifandraisana le soratanan'ny apôstôly Jaune any amin'ny filazantsara sy aty amin'ny bokin'ny apokalypsy de maro ihany koa fa tsy hoe zay ihany ohatra zao raha miresaka hoe sary anohatra ao amin'ny filazantsarany Jaune na ao amin'ny apokalypsy de ao amin'ny filazantsarany Jaune izy miteny koa manao hoe zanak'ondry any amin'ny apokalypsy hitantsika ihany koa zay zanak'ondry zay any amin'ny Jaune izy de miresaka ihany koa manao hoe rano velona miresaka an'izay koa izy na hoe ranony bodoboky miresaka an'izay koa izy any amin'ny bokin'ny apokalypsy zany hoe mitovy zany le langage na fomba fiteniny mitovy ny sary anohatra zay ampiasainy any amin'ny Jaune ihany koa izy de miresaka manao ohatrany hoe miteny izy hoe teny vazaha moa nakako an'le izy hoe
certain ozy izy na hoe véritable hoe ono mo fraza zany hoe marina zany le tena marina zany hitatsika zay any amin'ny evanjely ny jaune ary hitatsika ihany koa zany boky ny apokalypsy ao ihany koa misy miteny hoe mpandresy na hoe mandresy miverina zay any amin'ny apokalypsy hita koa zay any amin'ny jaune miresaka ihany koa miresaka hoe fitandremana ny didy hita any amin'ny jaune zay hita ihany koa zany hoe voambolana fampiasan'ny jaune le izy de hitanao zany zay voambolana zay ny boky ny apokalypsy miresaka ihany koa teny vavolombelona any amin'ny apokalypsy hitantsika ny filazantsarany jaune de hitanao zany le izy hoe tena mazava zany le izy hoe jaune no jaune apôstôly no nanoratra nyty bokyny apokalypsy ity izany ka miverina kely tsika zany eo amin'ny lafin'ny tantarany eo amin'ny histoire zany ka rehefa mampianatra nyty bokyny apokalypsy ity moa zany ianao de ny zavatra misy de zao tsy maintsy monsieur documenté zany ianao hoe mandinika ianao ao tsy maintsy mijery boky ianao hoe mijery ianao ny tantara hoe ahoana no fifandraisan'ny ny soratra masina koa satria mijery ianao araky ny tantara hoe ahoana nisy teo amin'ny tantara zao tsy maintsy mijery zany sika ara-tantara zany zay mijery sika am'ireo mpanoratra maro samihafa zany de manao recoupement zany ianao am'le izy atambatra hoe izany zavatra mifanaraka amin'ny soratra masina voalazan'ireo mpanoratra maro samihafa ao ihany koa ireo mpanoratra boky ny apokalypsy na efa nampianatra ny boky ny apokalypsy de mandray tsika zay fanazavana mifanaraka amin'ny soratra masina zay ihany nraisitsika tsika tsy zay mivoana tsy mifandray am'izay tsika fa zay mifanaraka amin'ny soratra masina no raisitsika ka misy fanazavana maro zany mety efa enotsika ihany koa anatin'izao fampianarana zao fa zao tsy mivoana amin'ny soratra masina tsika fa tsy maintsy zay ao anatin'ny soratra masina no azavaitsika zany de raha miverina tsika eo amin'ny lafin'ny tantara zany ohatrany raha raisitsika no eo amin'ny lafin'ny tantara de ijery zany tsika ny amin'ny satria jaune no niaingantsika teo hoe iza moa ty jaune ty i jaune de fantatsika zany fa hoe apôstôliny Jesosy Kristy i jaune ary araky ny zavatra nyresahantsika teo de zao ny afatra zay hoentin'ny jaune de zao mbola ho hitantsika ihany aveo de hoe ho ampitondrana amin'ny fiangonana fito zany hoe alefany amin'ny fiangonana fito any Azia izy zany ny afatra zay hoentin'ny apôstôly jaune ka reo fiangonana fito any Azia reo zany aizany misy ny azy reo any amin'ny faritra Asie mineure iny zany misy an'le izy ho resahantsika ihany hoe aza misy an'ny Asie mineure io ny zavatra nisy nefa de zao hitatsika efa rehefa nivoaka ny fikadrana zany jaune de taiza izy no nandeha niverina nipetraka zany tany Efesosy izy no nipetraka ka eo zany le fipetrahan'ny jaune sahady eo Efesosy de zao mampifandray azy koa zany am'le toerana misy azy arak'ilay teny nampitondrany azy ihany koa satria rehefa namiavatra izy de ho an'izy ho an'ireo fiangonana any Asie mineure no nampitondraina ny afatra zany zay nasena no nentin'ny jaune zany de toizantsika le fanazavana ny zavatra nisy nefa de ty jaune no nampitondraina ny teny taizy jaune no nahazo an'ity teny ity jaune nahazo an'ity teny ity de zao hoe na tany amin'izy natao sesitany no nahazony an'ity fampianarana ny boky ny apokalypsy ity raha isika apokalypsy toko voalohany andininy fafito apokalypsy toko voalohany ny andininy fafito no milaza an'izay zavatra zay zany de zao no ambarany io toko voalohany andininy fasivy azafady toko voalohany ny andininy fasivy izao jaune rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia atao amin'nosy atao hoe Patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana any Jesosy ahoana izy izaho jaune ao izy rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana zany hoe ny anjady fahoriana zany izy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia atao amin'nosy atao hoe Patmosy no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy atao amin'nosy atao hoe Patmosy no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy inona nataony
inona natonga ny jaona tao amin'ity nosy Patmosy ity noho ny fahoriana ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Inona zany ty toerana Patmosy na Patmo nametrahana ny Jesosy ity, nametrahana ny jaona ity. Zany hoe toeram-pigadrana zany io toerana io zany. Natao sesitany zany i jaona. Ary iza no nanao sesitany any jaona tany? De nisy empereur, satria tamin'izany iza no empira natanjaka zany, nanao hoe ny fanjakana zay natanjaka be nanerana n'izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany, de ny empira romanina zany ny fanjakan'ny empira romanina. Ka tamin'ny andron'ny empira romanina io zany de ny empereur Domitien ny empereur tamin'izay fotoana nahatonga ny jaona ny gadra teny amin'ny nosy Patmosy izay. Ka ty empereur Domitien ty de nanjaka izy ty tamin'ny taona 120 taorianan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 450. Eo zany ny fanjakan'ity empereur Domitien ty zany. Tamin'ny taona 120 ka hatramin'ny 450. Ary ny taona zay nahatonga ny jaona ny gadra teny zany de zao tamin'ny taona 450 zany jaona no ny gadra teo amin'ny nosy Patmosy io, na natao sesitany teo amin'ny nosy Patmosy io zany. Inona moa ny antony nahatonga ny jaona ny gadra teny zany? Satria araka le teny teo hoe verentsika veny izao jaona rahalanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ny amin'ny fanjakana sy ny faharetana amin'i Jesosy, de tao amin'ny nosy atao hoe Patmosy noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Inona ny antony nanagadrana ny jaona teny? Satria tamin'ny andron'ity empereur Domitien ty zany, par rapport zany amin'ireo empereur rehetra talohany zany, de ity empereur ty zany nanao ny Andriamanitra ny tenany hoe satria ny empereur de antsoina hoe César, de ozy izy hoe à partir ny fanjakako de ny César de Andriamanitra. Izy zany nanao ny tenany ho Andriamanitra zany izy. Ka zay manompo andriaman-kafa zany indrindra fa ny kristianina na ny jiosy tena tsy tia ny maizina mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany, de nenjehany zany. Izay no natonga ny jaona natao sesitany teny amin'le nosy atao hoe Patmosy noho ny empereur Domitien zany. Satria jaona nanompo an'Andriamanitra, kristianina maha kristianina azy, de voenjika ny kristianina tamin'ny vanim-potoana n'ity Domitien ity zany. De teny zany izy natao sesitany. Marihana fa ity nosy Patmosy ity zany de ilona izy ity zany, ilona kely zany izy ity. Ilona kely zany izy ity ary mirefy eo amin'ny ny halavany zany eo amin'ny 420 kilometatra na 84 kilometra zany ny halavany, ary ny sakany zany na ny largeurany de 3 km de large zany ny sakan'ity nosy ity zany. Aiza ny toerana misy izy io amin'ny raha amin'izao vanim-potoana misy antsika zao no misy anazy? De any amin'ny mer Égée zany no misy anazy. Ilona amin'ny large ny côte grecque no misy anazy zany. Zany hoe amin'ny sisin-tanin'ny firenena Grika zany no misy an'ity nosy Patmosy ity zany. 420 kilometatra ny lavany, 3 kilometatra ny sakany. Ary raha azosika raisina zany ohatrany hoe ataontsika ohatrany hoe Sainte Marie ngamba raha zay zany mety azo ampitovitovina aminy zany. Ny sakan'ny Sainte Marie mbola lavalava, mety eo ataontsika hoe mety eo amin'ny 10 kilometra eo ngamba ny sakan'ny Sainte Marie, fa ny lavan'ny Sainte Marie nefa eo amin'ny 60 kilometra eo ngambany. Raha tsy diso de ataontsika hoe zay zany mety hoe azo ampiarina aminy ohatrany haben'ny Sainte Marie reny zany. Ka ianao zany rehefa sesitany eo de inona ny zavatra mahazo anao rehefa sesitany eo anao zany? Zavatra misy zany de zao hoe ny olona zay atao sesitany eo amin'ny nosy eo aloha de zao ny personnalité politique zany na ny olona politika zany ohatry hoe manohatra ny pouvoir zany ianao na manohatra ny fitondrana, de reny ny tena voendrikendrika. De eo koa moa zany le kristianina hoe manohatra ny fahefan'ny mpitondra zany amin'le hoe manao azy Andriamanitra ny mpitondra, de natao sesitany teny jaona tamin'le izy voenjika zany jaona. Mba hahafahana maninona? Mba hahafahana neutraliser anao zany. Mba hahafahana hoe tsy hahafahanao mitory ny idéologie anao na ny finoanao ka ahelinao amin'ny manodidina anao sy amin'ny firenena zay misy anao, de mba tsy hahafahanao zany manaparitaka an'izay idéologie anao zay na ny finoanao zay, de
tapahany ianao zany atao sesitany ianao izy no torinao anenefitra any amin'ny nosy Patmos any tsisy tsy afaka zany tsy manana influence ianao any am'izay zany zavatra anankiray koa de zao tsy azo atao vizity zany ianao any tsy mahita fianakaviana zany ianao any iza ny hitanao any tsy misy fianakaviana ho hitanao zany tsy misy namana hitanao zany any tapaka ianao any ary ny olona zay alefa any de zao raha ohatra olona ataontsika hoe olona nanana ny maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina alain'ny fitondrana daholo ny fanananao rehetra tsy manana ninina tsony ianao propriété zany tsisy tsony ary rehefa tonga amin'io ilona io ianao de lasa hoe apatride ianao zany hoe tsy manana nationalité tsony koa zany ianao hoe avaiza ianao fa tsisy existence tsony zany ianao zany hoe mafy zany le izy tamin'ny jaona tena mafy le izy satria tena ona de raha sy netateraka zany izy hoe nofongorina tamin'ny mahizy azy tanteraka izy zany nesorina ny mahizy azy zavatra nisa nefa de ty hoe tena nanahoany jaona rehefa tonga teny tapaka ave mahizy azy fa ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra de manahoana Andriamanitra tsy mba manara ianao naovinanaoviana naiza toerana misy ianao zany tapaka tamin'ny zavatra rehetra izy tapaka tamin'ny hoe avaiza ny toerana misy azy tapaka tamin'ny firazanana izy tapaka tamin'ny fianakaviana izy tapaka tamin'ny namana izy tapaka tamin'ny toerana nahazatra azy izy sy ny toerana zay niainana taloha tapaka zany tsisy zay rehetrarehetra zay zany any ianao zany ranomasina no manodidina anao le ranomasiny Ege zany no manodidina anao le mer Ege zany no manodidina anao tsy afaka manao ninino ka izy teo anatin'ity fikadrana ty zany manantena ny fanantenan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra tao anatin'izay hoe fangiry firina zay ao anatin'le fahoriana hoe za raha lahinareo miaraka ahoana izy teo am'le 1:7 hoe izao jaona raha lahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ozy izy satria niatra fahoriana mihitsy izy teny am'le nosy zany de rehefa tonga teo anatin'izay fahoriana zay zany izy miandrandra ny famonjen'Andriamanitra no nanomezan'Andriamanitra le fahitana ny amin'ny bokin'ny apokalipsy zany ka tamin'ny taona inona indray ary nazona ny fanambarana ny bokin'ny apokalipsy io zany raha araka ny tradition kristianina zany hoe araka ny tantara zany hatramin'ny fiangonana voalohany ka mandrapatonga antsika amin'izao vanim-potoana zao zany de hoe tamin'ny l'an 96 zany na hoe ny taona 590 no nandraisan'ny jaona nazony jaona zany le faminaniana ny amin'ny bokin'ny apokalipsy marina fa jaona raha nigadra teo amin'ny Patmos de nigadra roa taona izy zany tamin'ny nosy io niditra teo amin'ny figadrana izy l'an 94 ary tatia faraparan'ny l'an 96 zany izy no nivoaka tao amin'ny figadrana io ka tamin'ny taona 96 io zany izy no nandray ny faminaniana ny bokin'ny apokalipsy manino jaona no nivoaka tamin'ny l'an 96 satria fantatsika tsara fa Domitien de maty tamin'ny taona 96 nafatesan'ny Domitien le empereur zany ka rehefa niova zany ny mpitondra de zao afaka izy nafahan'Andriamanitra tao zany fa izy mbola tao ampigadrana tamin'ny taona 590 io zany no naninona no nahazo an'le faminaniana mikasika ny bokin'ny apokalipsy ka raha mikasika indray ary ty bokin'ny apokalipsy ty indray ary ny resahana zany rehefa nahazo an'ity bokin'ny apokalipsy ty jaona de inona zany ny zavatra particularité an'ity bokin'ny apokalipsy ity na hoe zavatra mampiavaka ihany koa an'ity bokin'ny apokalipsy ity par rapport amin'ny raha oharina zany amin'ny boky hafa amin'ny soratra masina de ny zavatra tena hita zany sy mahatalanjona ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy de zao mahamerina atsika izy any amin'ny testameta taloha zany na hoe any amin'ny institution juive traditionnelle ihany koa raha zay ny azy io lazana anazy jereo tsara fa matetika miverina ny zavatra resahana any amin'ny testameta taloha zany ao amin'ny apokalipsy no jerena zany zany hoe ny apokalipsy zany tena mamerina atsika indray any amin'ny testameta taloha foana zany io taty amin'ny ohatrany hoe testameta vaovao tsisy an'izany resaka testameta taloha zany tsony hoe ahoana hoe sy efa ambany fahasoavantsika efa tsy ambany lalàna de efa betsaka indray zao ny teny anasady indray am'zany tondra antsika amin'ny lalàna indray izy zany ahoana tsika fa mbola tsy tonga antsika am'izao fotoana zao fa ny zavatra misy zany particularité hoa zany na zavatra mampiavaka ty boky ity rehefa mandinika an'io no ary milaza amintsika tsara fa ny bokin'ny apokalipsy inge tsy any amin'ny testameta taloha no misy azy fa ty amin'ny faran'ny baiboly ary tsy mpaminany tany amin'ny testameta taloha no nanoratra azy
fa apôstôlin' Jesosy Kristy ka tsy za zany tokony ho teneninareo hoe mamerinareo ny tsy za ny mamerina fa Jaona no mamerina antsika any satria ny bokyny apokalipsy zany de zao misy ifandraisany be deaibe mihitsy amin'ny testamenta taloha ny zavatra resahany io zany de jerentsika fotsiny rareo mpandinika ny bokin'ireo mpandinika no vakiko amintsika eo de zao ny zavatra soratany ato zany mamerina am'izay resaka eo ny amin'ny testamenta taloha zao de vakiko amin'ny teny frantsay le izy on n'y compte pas moins de 2000 allusions à l'ancien testament ozy ireo spécialiste zany mpandinika ny soratra masina on n'y compte pas moins de 2000 allusions à l'ancien testament raha manisa ozy raha mijery ozy izy ianao zany de zao farafahakeliny 2,000 ozy izy ny ataontsika hoe sary anohatra zany resahan'ny bokyny apokalipsia mikasika ny amin'ny zavatra voasoratra any amin'ny testamenta taloha de raha miresaka fotsiny tsika io izy 400 emprunt raha miresaka fotsiny tsika emprunt zany de hoe 400 emprunt explicite ozy izy na hoe zavatra nindramina zany tany amin'ny testamenta taloha nefa voasoratra amin'ny bokyny apokalipsy dika teny efa-jato ny hitanao mikasika an'izay zavatra zay fotsiny zavatra nindramina am'izay de raha resaka hoe citation littérale indray tena zavatra citation littérale zany misy 90 ao anatiny ao izy raha zay fotsiny zany resahana mikasika ny resaka hoe raha miresaka hoe Pentateuque zany sika na miresaka hoe prophète inona moa ny atao hoe Pentateuque ny Pentateuque de miresaka ny amin'ny Genesis mandrapatonga ty amin'ny Deutéronomie zay zany ny atao hoe Pentateuque Genesis Exodus Leviticus Numéry Deutéronomie reo zany ny atao hoe Pentateuque de eo ihany koa ny atao hoe bokin'ny mpaminany ka raha resaka emprunt ozy izy hoe mampazavana azy zany hoe misy ifandraisana any amin'ny testamenta taloha zany de misy 400 ao amin'ny mitanisan'izay zavatra zay ao amin'ny apokalipsy ary misy 90 citation izy izy zany hoe teny miverina zany avy any amin'ny testamenta taloha hitanao ao amin'ny apokalipsy zany zay niraisina tany amin'ny tao amin'ireo Pentateuque zany araka tenentsika teo hoe Genesis ka hatreo amin'ny Deutéronomie sy ireo boky mpaminany nakany an'izay zavatra zay ary mba ahafahana ozy izy mahalala ny bokyny apokalipsy de zao ny zavatra teny pour comprendre l'apocalypse il faut la lire à la lumière de l'ancien testament mba ahafahanao mahafantatra tsara ozy izy ny zavatra resahan'ny apokalipsy de tsy maintsy ianao zany azavain'ny testamenta taloha mba hahalalanao le zavatra miafina voasoratra satria miresaka be deaibe ny zavatra any amin'ny testamenta taloha ny zavatra resahan'ny bokyny apokalipsy de ahoana indray zany tsika efa tsy tia n'ity testamenta taloha ty tsy za fa ny mpandinika no mba handinika soratra masina za tsy nandinika hoe ijery hoe firy ny emprunt expliciteny am'zany tsy anisan'zany hoe efa-jato na andrisan'zany ho 90 hoe aty ny citation fa ny mpandinika manao an'zany efa misy ny men'Andriamanitra fahaizana sy fahalalana mikasika an'zany za zany ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra zao de mitory amintsika ato zany de mitory de manao fikaroana zany de hitantsika eo mikasika an'izay zavatra zay zany ka eto zany tsika de hitsofoka am'izay zany ary nitsofoka tsika ny am'resaka hoe fampidirana ny amin'ny bokyny apokalipsia izany hiditra zany tsika ny am'resaka hoe prologue vitatsika zany mikasika an'le resaka hoe tantara ny bokyny apokalipsia ary ihany koa ny mampiavaka ny bokyny apokalipsia zany amin'ny boky rehetra ao amin'ny soratra masina izany de hiditra ary tsika zany amin'ny introduction na ny prologue izay atsotsika hoe fampidirana izany apokalipsy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo efa nisy hitantsika kely any izy io nresantsika kely any fa zao zany tsika vao tena miditra lalina zany apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo inona ny voasaratra ato alohany zany aloha tsika mamaky an'ity boky ity sy mandinika ity boky ity de inona ny voasoratra eo amin'le andininy fahatelo ozy izy manao hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fahatombotra ny andro tsika zany zao anomboka maky zany tsika
anomboka andinika zany tsika hoe inona ny voasoratra ao anatin'ity boky ity ka alohan'ny antony antsika azy de efa misy teny sady zany ny teny amintsika to sambatra zay mamaky sy mihain'ny teny faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro izy zany hoe fahasambarana zany ny maninona ny mamaky sy miaino ary mitandrina zany zay voasoratra ao anatin'ity boky ity zany fahasambarana zany zay de amaky ary zany tsika mba azontsika an'izay fahasambarana zay zany ary andinika zany tsika ano fahalalana zany tsika de vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo satria eo le fampidirana zany vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ny fanambaran'i Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany sambatra izay mamaky sy miaino ny teny faminaniana sy miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro jaonina mamangy ny fiangonana fito any Azia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy ary avy amin'ny fanahy fito eo alohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoly maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen eny amen voamiditra zany tsika dia inona ny zavatra hitantsika teo amin'ilay andininy voalohany teo ka hatramin'ny fahatelo ny fanambaran'i Jesosy Kristy izy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany sambatra izay mamaky sy mihaino teny'ity faminaniana mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro iza ny tompon'ilay teny zany voalohany ary nomena an'iza ilay izy ary nampitondraina an'iza ilay teny le teny zany dia zao Andriamanitra zany no tompon'ilay afatra voalohany avy amin'Andriamanitra zany le afatra fa nomena an'iza nomeny an' Jesosy Kristy dia lasa hoe fanambaran'i Jesosy Kristy vakitsika ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy iza ny nanomen'i Jesosy an'ilay fanambarana Andriamanitra no nanomen'i Jesosy an'io fanambarana io voalohany zany le fanambarana dia zao avy amin'Andriamanitra io fanambaran'i Jesosy Kristy io ary rehefa avy eo nomen'i Jesosy an'izy io fanambarana io dia toy izantsika mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony inona indray nataon'i Jesosy naniraka ny anjeliny Jesosy zany hoe nampitondrain'i Jesosy any anjely zany ilay fanambaran'i Jesosy Kristy ary naniraka ny anjeliny izy ka rehefa naniraka ny anjeliny Jesosy dia omenan'iza ilay afatra dia toy izany ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaonina mpanompony zany hoe lefa nomenany le fanambaran'i Jesosy zany Andriamanitra ny tompon'ilay fanambarana zany tompon'ilay fanambaran'i Jesosy Kristy dia rehefa teo amin'i Jesosy ilay izy dia zao nomeny Jesosy any anjely mba hoentiny eo amin'ny jaonina rehefa tonga eo amin'ny jaonina indray ilay izy dia inona omenan'iza io fanambarana io dia vakitsika ilay andininy voalohany ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana amin'ny teny frantsay moa zany no ilazany azy eo raha miteny mantsika ohatrany hoe mpanompony dia ohatrany hoe jaonina rery zany nomenan'ilay izy fa ny zavatra teny amin'ny teny frantsay dia zao ny tenen'ny azy ato hoe pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt zany hoe ireo mpanompony zany ity afatra ity zany nampitondraina ny jaonina mba hoentin'ny jaonina amin'ireo mpanompony Kristy zany
izy reo mpandompo kristy reo dia reo le voasoratra ry amin'ny andinin'ny faefatra hoe jaona mamangy ny fiangonana fito anazia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy ary avy amin'ny fanahy fito izay alohan'ny seza fiandrianan'andriamanitra. Jaona mamangy ny fiangonana fito any azia zany hoe ho alefan'ny jaona izy any mpanompon'andriamanitra any amin'ireo fiangonana fito zany ilay fanambarana ny bokin'ny apokalipsy. Mazava ho azy fa fiangonana fito io araky nisa fito zay efa nianarantsika dia hoe amin'ny fahafenona izy io misy heviny ara-panahy koa zany le izy fa ho hitantsika mikasika an'izay zavatra izay zany. Fa raha miverina zany tsika amin'le firindran'le afatra teo dia hoe iza ny tomponantoka zany raha ohatra izay ny asika iza ny tomponantokan'le afatra zany Andriamanitra zany ny tomponantokan'le afatra. Izy no nanao an'le fanambaran'i Jesosy Kristy izy izay nomen'Andriamanitra azy. Jesosy zany manana fanambarana fa Andriamanitra no nanome azy an'io fanambarana io. Dia rehefa avy eo nefa Jesosy nanome an'le fanambarana nampitondrain'i Jesosy ny anjely le fanambarana ho an'iza ho an'ny Jaona. Ka rehefa azon'ny Jaona le fanambarana dia hoentin'ny Jaona miza indray hoentin'ny Jaona ho amin'ireo mpanompon'ny Kristy. Dia izay no nahatonga azy hoe Jaona mamangy ny fiangonana fito any azia satria ho ampitondraina an'ireo fiangonana fito ireo zany ilay afatra mikasika an'ity fanambarany Jesosy Kristy ity izany. Dia mikasika le fanambarana dia inona nefa ny zavatra teneniny eo amin'le andinin'ny vakitsika kely vakitsika ny andinin'ny voalohany teo tsy manino ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjely izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Dia le anjely nanambara zany izay nanambara ozy izy an'le fanambaran'i Jesosy Kristy zany izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay fahitany. Zany hoe izay zany ny zavatra nentin'le anjely tamin'ny Jaona izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Ireo teny ireo nefa voarain'i Jaona dia nasenina araka le nitenentsika teo hoe Jaona mamangy ny fiangonana fito any azia. Ka fomba ahoana ary no nitondran'ny Jaona n'ireo afatra ireo tamin'ny fiangonana tany azia. Dia eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby folo no ahitantsika an'izay. Zao no voasoratra eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby folo. Dia hoy izy koa soraty izay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy ratsy izay. Ahoana izy koa soraty izay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy ratsy izay. Zany hoe ny fahitana zany zay nomen'ny Jaona mikasika ty fanambaran'i Jesosy Kristy izay tenin'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Tsy hoe miresaka ny zavatra ankehitriny ihany le izy fa miresaka inona le izy ny zavatra ankehitriny sy ny zavatra izay mbola ho avy rahatry izay. Zay zany ny zavatra senanentin'ny Jaona. Misy zany zavatra misy amin'ny andron'ny Jaona zany soratana alefany amin'ny fiangonana zany. Misy koa ny zavatra izay mbola ho avy zany. Ary tsika nefa miaina amin'izao vaninandro farany zao tsika zany tratran'io zavatra resahana io zany. Ho hitantsika eo anatin'ny bokin'ny Apokalipsy mikasika an'izay zavatra zay hoe tratran'io zavatra ho avy zay resahany Jaona io tsika zany. Sorato zay zavatra hitanao izy na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy rahatry izay izy. Zay zany le zavatra nisoratan'ny Jaona zay alefa any amin'ny fiangonana zany. Dia rehefa nandray le bokin'ny faminaniana izy dia inona ny zavatra teneniny eo amin'le andininy fahafolo sy ny faraky amby folo dia vakitsika zao ny voasoratra eo. Ahoana izy izy voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nahare feo teo voako toy ny feon'ny trompetra nanao hoe izay zavatra hitanao dia soraty amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia ho an'ny Efesosy sy Smirna sy Pergamo sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Sorato izy izy zay zavatra hitanao eo amin'ny boky ka ampitondray any amin'ny fiangonana fito izy. Dia nampitondraina zany dia soratana inona ireo zavatra ireo araka le voatenintsika teo mikasika ny zavatra ankehitriny sy mikasika ny zavatra ho avy izany. Dia iverenantsika ary ny eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Fa zao ny voasoratra teo amin'ny andinin'ny fahaefatra zany. Inona resahany ato? Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia satria ampitondraina ny fiangonana fito any Azia ty afatra ity. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianana. Dia tsika nyresaka tamin'ny tantaran'ny bokin'ny apokalipsy teo sy ny zavatra mampiavaka ny bokin'ny apokalipsy izay nresantsika hoe miresaka be ny amin'ny zavatra any amin'ny testamenta taloha ny bokin'ny apokalipsy. Dia etotsika dia efa hitantsika sahady zany zay hoe zavatra voalaza any amin'ny testamenta taloha zay satria inona ny zavatra resahany io? Zavatra resahany dia hoe ho aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Iza leo ankehitriny sy taloha ary no avy io? Raha vakintsika zay teny zay amin'ny teny français dia zao no tenenina que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Iza io celui qui est io? Zany hoe celui qui est zany anie la hoe arak'ilay voateny teo le hoe ilay ankehitriny. Le hoe celui qui est le ankehitriny. Iza le celui qui est? Izay ny fomba hiatsoana an'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia ahoana ny fomba ny ipotran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy? Hoe iza moa no ilazako anao rehefa manambara anao amin'ny zanak'Israela dia ataoko hoe iza no naniraka? Dia hoy izy Andriamanitra hoe le Andriamanitra atao hoe celui qui est no naniraka anao. La hoe Andriamanitra je suis no nanoratra anao, lay ankehitriny zany. Izay no naniraka anao. Jerentsika kely nge zany amin'ny Exodosy no ahitantsika ny zavatra zay. Exodosy 7:4. Exodosy 7:4 ahitantsika an'izay zavatra zay zany. Vakintsika mihitsy manomboka amin'ny 7:4. Dia inona zavatra teneniny eo? 7:4 sy 4:4. Ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely eo ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka aho aty aminareo ary anao amiko hoe koa izy iza moa no ianarany. Dia ahoana no avaliko azy? Ary Andriamanitra tamin'i Mosesy izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy izao no lazaina amin'ny zanak'Israely izao zay izy no efa naniraka aho io aty aminareo. Izao zay izy na hoe ilay ankehitriny izao zay izy. Amin'ny teny français izy c'est lui qui est na hoe le Andriamanitra je suis. Zay zany ny fomba hiantsoana an'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Hitantsika nefa zay le fitovizana zay zany aty amin'ny bokin'ny apokalipsy zany. Atsika zay hoe mifamerenana le any amin'ny testamenta taloha izany. Eo ihany koa Andriamanitra raha miresaka tsika mantsy le hoe le Andriamanitra je suis na le hoe Andriamanitra ankehitriny. Izao lo ankehitriny sy no avy ozy izy. Zay mantsy le teneny teo le 4 eo amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ato amin'ny Exodosy izy dia niteny teo veriko tsara le teny teo hoe 4:4. Dia ozy izy izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Izao zay izy hatrizay ro mandrakizay. Dia ato amin'ny apokalipsy izy le toko voalohany ny 4. Raisika kely le izy 4 dia ozy izy hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Le ankehitriny sy taloha avy dinga le hoe hatrizay ro mandrakizay. Ankehitriny sy taloha ary no avy. Le hatrizay ary ho mandrakizay. Dia aty amin'ny apokalipsy toko voalohany ihany koa izy 5 miresaka an'izy io. Satria miresaka le hoe Andriamanitra hatrizay ro mandrakizay tsika. Le hoe ankehitriny sy taloha ary no avy. Dia inona ny teneny eo amin'ilay 5 vakintsika ny 5 izao no alpha sy omega hoy ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary no avy dia ny tsy to. Izao le alpha sy omega. Dikan'le hoe alpha dia hoe fiandohana, ny omega dia hoe fiafarana. Izao no alpha sy omega hoy ny tompo le Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary no avy dia ny tsy to. Le Andriamanitra ankehitriny sy taloha ary no avy. Le Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Le resahany any amin'ny testamenta zany misy ifandraisany be zany le izy. Dia eo amin'le 4 ka hatramin'ny 9 izy eo amin'ny apokalipsy io verenantsika le izy teo dia ahoana izy? Zao no namangy ny fiangonana fito any Azia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy ary avy amin'ny fanahy fito izay alohan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika amin'ny rany izany. Ka eto zany ny zavatra hitantsika raha miresaka an'io zany hitantsika teo le hoe
atr'zay ro mandrak'zay hitantsika le hoe andriamanitra sy ankehitriny taloha ary no avy. Hitantsika le hoe andriamanitra alfa sy omega. Na ihany koa le teneny le hoe na hoe ankehitriny sy taloha ary no avy dia nitsitoa. Atr'zay ro mandrak'zay zany nitsitoa. Ka inona zany ny hitantsika eo anatin'izay? Vao manomboka zany le bokin'ny apokalipsy dia inona ny zavatra hitantsika? Andriamanitra ny tomponatoka zany. Manao signature zany Andriamanitra. Manao siny izy. Iza no mampitondra ny ty havatra ty ianareo? Ny fahasoavana ane ho aminareo Jaune. Zay nge teneny teo. Jaune mamanga ny fiangonana 7 ho any Azia. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'iza? Avy amin'ile ankehitriny sy taloha ary no avy dia nitsitoa. Avy amin'ile atr'zay ro mandrak'zay. Avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra mihitsy no mampitondra ny ty havatra ty fanambaran'i Jesosy Kristy zany. Manao siny Andriamanitra. Betsaka no milaza manao hoe tsy tenin'Andriamanitra. Apokalipsy zany tsy tenin'Andriamanitra zany. Foana lazainao fa tsy tenin'Andriamanitra zany. Eo ary izy vao miteny eo amin'le andininy fahatelo teo, andininy faharoa. Le anjely nitondra le hafatra tamin'ny Jaune dia ahoana izy le anjely? Izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Nanambara n'inona le anjely? Ny tenin'Andriamanitra. Ka raha misy milaza hoe tsy tenin'Andriamanitra mihitsy ty apokalipsy ity. Nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Tsy azonao atao zany milaza hoe tsy tenin'Andriamanitra ty bokin'ny apokalipsy ity zany. Zany hoe ty bokin'ny apokalipsy ity zany dia aniza zany izy ity? An'Andriamanitra zany ty baiboly, ty bokin'ny apokalipsy ity. An'Andriamanitra zany ty. Tsy afa miala zany tsika any amin'izay. Fa zao tapitra ny fotoanantsika. Toizantsika amin'ny heriny izay fanoizan'izay fampidiran'izay fa tsy vitantsika tamin'ity anio ity zany ny famarana lisy fa isaorana ny tompo fa mandrositsika satria fa tafiditsika amin'ny fampidirana zany zao dia toizantsika amin'ny heriny zany zay fampidirana zay ka teo amin'ny resaka le hoe Andriamanitra mihitsy no manoso ny izy ny tompony ty fanambarana ty izay izy no nanome azy an' Jesosy Kristy izay antsoina hoe fanambaran'i Jesosy Kristy. Izay nomen'Andriamanitra azy ozy izy. Dia Jesosy Kristy nahoana nampitondra azy ho an'iza? Ho antsika amin'izao vanim-potoana misy antsika zao zany. Ary manao siny mihitsy hoe iza no manao siny an'io? Manao siny eo Andriamanitra. Nga Andriamanitra ihany fa Jesosy Kristy koa manao siny koa hitantsika eo. Hitantsika eo amin'le andininy fahaefatra. Andininy fahaefatra hozy izy hoe Jaune mamanga ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Andriamanitra zany io. Ary avy amin'ny fanahy 7 izay alohan'ny seza fiandrianana. Eo ny fanahy masina ihany koa. Ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Io le isa telo miverina hitantsika zany. Isa telo miverina hitantsika zany. Ka zay zany lay izy hoe maneho sahady hoe Andriamanitra ny tompony ty havatra ty zany fa tapitra moa fotoanantsika zany. Isaorantsika ny tompo le izy dia toizantsika indray manaraka mikasika n'iny fampidirana izy zany. Ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ary. Ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io. Misotranao zay fa noho ny fahasoavanao dia afaka nandinika sy nianatra ny teninao zay tamin'ity hariva ity ny amin'ny fampianarana ny bokin'ny apokalipsy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa hitanay sy vitanay indray tamin'ity an'ity. Ary misaotra rainy amin'ny fahazavan-tsaina izay nomenao anay. Manamasinanay rainy amin'ny teninao ny fahamarinana. Ary apetraka sahady eo am-pelantananao ny fotoananay amin'ny ho avy. Mba tsisy arombaka izay eo am-pelantananao Andriamanitra mba hahafahanay ihany koa. Mbola manohiny amin'izany fandiniana ny teninao zany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, kalazay ny anaranao raha io. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanahinao rery ihany. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany tondratrehana Jehovah Tompomaro. Amen. Dia isaoran'Andriamanitra lehibe ny fianarana izay vitantsika tamin'ity an'ity indray zany fa dia amin'ny manaraka indray zany mikasika ny bokin'ny apokalipsy.